Salama daholo eo, androany sika dia andahoarana famidinam-baovao toy ny mahazatra moa dia ireo vaovao malaza izay miparitaka ao amin'ny Facebook ao no fitinina amintsika ato anatin'ity vidéo atao gasy ity isan'andro zao. Ka ireto manaraka ireto ny vaovao izay fitinina amintsika ato anatin'ity vidéo ity. Faniriso Herinevo nametraka fitoriana any filohana CC. Fantatra ihany koa fa tsy azon'ny fitsarana atao ny manakana ny fitoriana ho hiatrany Faniriso Herinevo. Profesora Edouard Tsarame mampitandrina amin'ny mety hisy any hosoka tokony hisy ny fanaraha-maso ny fifidianana izay bulletin précoce ho izy hatrany. Eo ihany koa ny fanazavany Profesora Ranjeva very ny fatokisan'ny androm-panjakana ny fitsarana ho izy hatrany. Etsy antan'izay dia ny mahakasika ny raha varisimba izay dorana ny Antamatavy any izay mbola sokiriny ireo olona izay hita fa nona sady sahirana amin'izao fotoana izao. Ireo manaraka ireo no fitinina amintsika ato anatin'ity vidéo ity ka manasitsika rehetra anaraka hatramin'ny farany ity vidéo ity. Manasitsika ihany koa ilaiky ny vidéontsika ary azadiny manao commentaire ambanin'ity vidéo ity mba ahafahana mandravona ny hevitra rehetra novantsika vidéo manaraka eo ary azadiny toraka izany ny miabany amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo izay lefana misy sy tao gasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendrely isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndahary. Malaza amin'izao fotoana izao ny fitoriana izay napetraky ny Faniriso Herinevo mahakasika ny filohana CC amin'izao fotoana izao. Araky ny fantatra dia toy izao manaraka izao ny fitoriana izay napetraky ny Faniriso Herinevo manoloana ny filohana CC amin'izao fotoana izao. Faniriso Herinevo moa dia fantatsika tsara fa filoham-panositra eo anivon'ny diaspora izay mpahay lalàna no sady mpitsara nametraka fitoriana eny amin'ny HCJ na Haute Cour de Justice hanenjehana ny filohana CC. Nametraka fitoriana ho an'ny mpikambana CC teo anivon'ny PAC na Pôle Anticorruption ihany koa izy araky ny fanazavany fa nandatsy nandray izany ny fitoriana izany ny PAC noho ny antony tsy fantatra hatreto. Ny lehiben'ny fampanoavana na procureur général ny HCJ kosa dia nanaiky nandray ny fitoriana izay napetrany. Arantsika eo ny toy ny ho ireo mpanara-baovao. Mbola Faniriso Herinevo hatrany dia tsy azo ny fitsarana atao ny manakana ny fitoriana ho izy. Efa navoaka antsika teto fa nametraka fitoriana any filohana CC Faniriso Herinevo izany hoe Florent Rakotoarisoa ny filoham-panositra eo anivon'ny diaspora Faniriso Herinevo izay mpahay lalàna no sady mpitsara. Fitoriana napetrany teny amin'ny HCJ na Haute Cour de Justice moa izany. Nametraka fitoriana ho an'ny mpikambana HCC teo anivon'ny PAC na Pôle Anticorruption ihany koa ity lehibe ny mpanositra izay mialkalika sy mpila ravinahitra any ivelany ity. Nandatsy nandray ny fitoriana nataony anefa ny PAC noho ny antony tsy fantatra hatreto. Narirarin'izy ireo araky ny fanazavany ny solontenany nametraka izany teny an-toerana. Tsy azon'ny fitsarana atao ny manakana ny fitoriana. Io no fanampanazavana no entin'ny Faniriso Herinevo ka nanaira ny mafy ireo mpitsara lazainy ho pisolelaka eo amin'ny fitondrana. Mavaivay ny tsikera nataon'ity lehibe ny mpanositra ity eo anivon'ny diaspora ity ny mpitsara sasany sy ny rafitra fitsarana misy ao Madagasikara ao. Maro raha teo ny mpanara-baovao somary gaga raha naheno ny tsy fandraisan'ny fitoriana teny anivon'ny PAC. Miantso ny mpanao gazety koa ny tenany mba ho tonga maro hanotrina ny fotoana hametrahan'izy ireo indray ny fitoriana eny anivon'ny PAC izay. Izay araky ny voalazan'ny Faniriso Herinevo ihany tao amin'ny pejiny tao raha toa ka nanao en direct izy tamin'ity herinandro ity. Eo ihany ny mahakasika ny Faniriso Herinevo iny ary efa tsy mahagaga moa izany fa ny hevitry ny Faniriso Herinevo sy ny fisokiran'ny fitondrana izay mijoro ankehitriny izao amin'ny mampanositra azy dia izay ny tena imatimatesany lava isan'andro izao. Fandao raha ho resahana ny mahakasika ny fanan-kevitry ny Pastora Edouard Tsarame izay mampitandrina amin'ny mety hisy any hosoka tokony hisy ny fanaraha-maso ny fifidianana bulletin précoce ho izy hatrany. Nanao fanambarana tany Toliara ny RMDM izay tarihiny Pastora Edouard Tsarame ny alakamisy 25 aprily fa hanohana tsy misy fepetra ny candidat atotry ny vonan'ny firaisan-kina ao Toliara izy ireo. Izany fanohanana izany ho izy ireo hatrany dia tsy atao ambava fotsiny fa arahinasa. Nanangana komity roa hiatrehana ny fifidianana arak'izany ny RMDM Toliara dia ny komity politika sy ny komity teknika. Alefaso izay alefa fa izahay vonina. Ianareo managadra, ianareo manambasy. Azafady tompoko fifidianana madio sy mangarahara no tediavina. Aoka ny fifidianana tsy hahatonga ady fa raha ohatra ny fifidianana atao no miteraka ady tsy tompona andraikitra amin'izany izahay. Izahay kosa dia voninkiady hoy ny fanazavan'ny Pastora Edouard Tsarame hatrany. Ho an'ny seni mandangaranga izahay fa maheno fa efa misy listra efa voahomana any. Misy bulletin ka ho fenona meloha izany hoe bulletin précoce avy any ho izy hatrany. Izahay mitady fifidianana madio mangarahara no ilaina fa na bulletin anankiray aza
no hitanay miala tsiny miala fondro roapolo tapitrisa ariary no naloha fitiavan-tanindrazana izany sady fanajana ny lalàna tsy nihadalan'olona iray no ekena azafady tompoko tsy hanaiky izany zahay na ho amin'ny mora na ho amin'ny sarotra fa vonina isika hitady ny marina ho an'ny tanindrazana hoy hatrany i pastora Edouard Tsarame naneho ny fahavononany hiatrika ny mety ho hosoka amin'ny fifidianana. Misy ny manolotra sosikevitra mba ialana amin'ny hosoka. Tokony hosiny avy ny délégué ny candidat rehetra ny bulletin eo amin'ny bureau fandatsaham-bato mba hisorohana ny hosoka sy ahafantarana izay bulletin efa voafeny mialoha nampidirana avy any ivelany. Isany ho vatomaty ny bulletin tsy misy sonian'ny délégué, misy ny mandroso izay sosikevitra izay mba hialana amin'ny hosoka mandritra ny fifidianana ho atao manaraka izao. Etsy andanin'izay dia naneho hevitra ihany koa i profesora Ranjeva very ny fahatokisany androm-panjakana ny fitsarana. Nivoaka tamin'ny fahanginany ireo olobe manam-pahaizana tsongoem-bolo eto amin'ny firenena. Namoaka ny heviny nandritra ny fikondohana nataon'ireo mpahay lalàna ity profesora ity, izay nataon'izy ireo tamin'ny talata 13 aprily ka ny profesora Raymond Ranjeva no nitondra ny teny ary namelabelatra mahakasika ny raharaham-pirenena indrindra ny mahakasika ny fanapahana HCC na lalàna 05 HCC/AR du 28 mars 2024 momba ny fanalana tsy hosolom-bavambahoaka ny filohan'ny antenimiram-pirenena na ipanina teo aloha izany hoe Christine Razanamasoa izany. Very tanteraka ny fatokisana ary kivy ny mpiarabelona amin'ny androm-panjakana fitsarana avy momba lalam-panorenana hoy ny profesora Raymond Ranjeva izay nitondra ny tenin'ireo olobe manam-pahaizana eto amin'ny tany sy ny firenena. Manamelaka ny fanapahan-kevitry ny fitsarana feno ny tsy ara-dalàna sy navoaka tao anatin'ny fetra tsy azo heverina ka tsy mahafeno ny fepetra ankapobeny izay takininy amin'ny famoahana ny didy sy ny fanapahan-kevitry ny fitsarana hoy ny fanambaran'izy ireo. Mpitsara maro sy manam-pahaizana maro no maneho ny ahiahiny noho ny fahaverezan'ny fanjakana tan-dalàna ao Madagasikara ao. Ny fanapotehana sy ny fahapotehan'ny fampianarana dia manova tanteraka ny endriky ny fanjakana tan-dalàna eto amin'ny tany sy ny firenena hoy izy ireo hatrany. Ireo fampanantenana pokaty sy ny velirano dia nasian'ireo olobe reto teny ihany koa. Ny fampiasana ny fitsarana enti-manao valifaty dia mitarika amin'ny fahapotehana hoy izy hatrany. Izay ny fanehoan-kevitra izay nataon'ny profesora Ranjeva raha ny tafatafa sy naneho ny heviny izy. Any Tamatavy indray dia hita fa vary maromaro no nidorana tao anatin'ny herinandro izay. Maro ireo vary simba tsy maintsy nidorana ary ny mpitandro ny filaminana mihitsy no miditra antrehitra amin'izany fandorana an'izany vary izany. Na dia eo azy izay fandorana izay vary izay azo lazaina fa efa tsy azo hohanina intsony sy simba dia mbola maro ireo olom-pirenena izay minia mandeha misikotra io vary io any ary mandeha manivana izany ka averin'izy ireo hohanina indray. Manoloana izay dia tsy faly ireo mpitandro filaminana ka tsy maintsy nanao tifidanitra nanaparitahana ireo vahoaka izay minia mandeha misikotra izay vary efa simba izay efa nidorana sy nafangaro amina gazoaly sy ny tariny izay. Eo andanin'izay dia naneho hevitra ireo olona fa noho ny hanoanana sy ny tsy fananana no mahatonga izy ireo manao an'izany satria vola tsy misy, ny hanikoanina tsy misy ka inona tsony moa ny azo atao eo ka tsy maintsy nandeha nisikotra iny vary iny izy ireo na dia efetin'izy ireo aza fa tezitra amin'izy ireo ny mpitandro ny filaminana. Ajanoko hatreo ny mahakasika an'ity videontsika ity tompoko lasy tompoko vavy. Misaotra antsika rehetra nanaraka hatramin'ny farany ity video ity. Manasa antsika rehetra hanao komantaira ambanin'ity video ity mba ahafahana mandravona ireny hevitra rehetra ireny navatsika video manaraka eo. Manasa antsika ihany koa ilaiky ny videontsika ary tsarovy miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa any amin'ny sisiny sy tamatapata gasy. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.